Tondra ny heviny momba ny raharaha maro kara-valomanana sy ny fampiavana-pirenena ny prakitra rahan'ny masovo amerikanina eto Madagasikara, Andriamatoa Stephen Henderson, ny antsony malagasy roso amin'ny fampiavana-pirenena sy ny fitoniana noho izany ny prakitra raha amerikanina. Mifanitsy ary miray feo amin'ny vondrona iraisam-pirenena ny firenena amerikanina momba ny raharaha maro kara-valomanana sy ny fanatanterahana ny tondrozotra. Noho izany ny firosoana amin'ny fampiavana-pirenena toy ny efa voasotra anatin'izay tondrozotra izay no amafisin'ny Amerikanina. Nambarany ihany koa fa miara-miasa amin'ny fitondrana ara-jona ary-mampianina ny firenena Amerikanina io. Izahay moa zany dia mitazona hatrany miaraka amin'ny fianakavian'ilay iraisam-pirenena mikasika an'izay raharaha izay. Ny tondrozotra dia manamarika tsara mikasika an'izay ary izahay miray feo amin'ny fianakavian'ilay iraisam-pirenena dia mikatsaka hatrany miampiarana an'izay voalazany tondrozotra izay tsahivana manokana ny apaisement national na ny fampiavana-pirenena. Misy ny filoha lany tamin'ny fomba demokratika teto ny filoha era-jona ary-mampianina ka ny Amerikanina dia hitohy ary asa hatrany amin'izany filoha lany demokratikement izany mba hisian'ny fitohizan'ny fiara-miasa Madagasikara sy États-Unis ary anampianan'ny malagasy hivoaka amin'ny avandra. Dia averinay hatrany ny tokony hisian'ny fampiavana-pirenena na ny apaisement national. Momba ny fisotran'ny raharaha valomanana indray dia nanamafy ny mpiandraikitra raha fa tsy manana fanampam-panazavana maro pototra loatra eto ny masovo Amerikanina. Betsaka ny resaka hitako sy voavaliko anatin'ny gazety mikasika ny raharaha valomanana kanefa tsy manana vaovao loatra sy fanazavana ampy mikasika izay ny tena ka tsy mety loatra ny iresako mikasika izay. Ny azonay atao dia manainga ny tsirairay hiara-hiasa hatrany fampiaraka ny fampiavana-pirenena sy ny apaisement national. Marina fa anisan'ireo firenena nampy tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana États-Unis ary anisan'ireo firenena voalohany nankatoa ny fitondrana ara-jona ary-mampianina taorian'ny fifidianana ny taona 2023.